Miobio an Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika hataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mirafy rambavao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Ry Jehova Andriamanitra rainay masina sy tsariny an-danitra, midera sy mankalaza ny anaranao izay raha tratra izao fotoam-pivavahana izao, ary mangataka ny fanatrehanao amin'ny fahafenony amin'ny alalan'ny fanainao masina, ka angina ny feo hafa rehetra fa ny fianao ihany no renay, amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy. Amen. Faly miarabanao na tratra izao sabata mahafinaritra izao. Ankehitriny kosa dia izay fiangonana mpangabe lafy manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ireto avy no manolotra izany fanompoam-pivavahana izany. Raha manatsiresy finaritra, favaka fiankohofana. Ao ihany koa ny ray aman-dreny Ratsimbazafy Patrika Olivier, fanompoam-pivavahana ao amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Ao ihany koa ny Zandry zanaka Robson Miaro Faneva, afatra ho an'ny ankizy. Ny anabavy Andrianaivo Noro, vakiteny ny soratra masina. Ao ihany koa ny mitondra afatra ho an'ny rehetra Rakotoary John Paul. Izay dia mirary sabata mahafinaritra ho anao. Mahafaly ihany manolotra anareo ny ray aman-dreny izay nanolotra anay teo, dia tsy iza izany fa ny ray aman-dreny Randriamora Tahiry. Ho fanohizantsika izao fotoana izao sy ho fidirantsika n'Andriamanitra, dia ndeha ho ataontsika ny hira 520 sy 700. Ny hira 520 sy 700 ataontsika eo am-pitsanganana. No
Manasanao handray ny baibolinao ka hamaky ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Matio 5:20-20. Matio 5:20-20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia amaly ny mpanjaka ka anao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahyko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Hotohizana ao amin'ny Apokalipsy 4:4-5. Apokalipsy 4:4-5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana ny filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofy eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Hotahinany ny teny ahasoantsika. Amen. Manasanao hivavaka eo am-pandoliana. Masina, masina, masina Jehovah-Andriamanitra rainay. Ianao ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ianao ilay namorona izao rehetra izao. Dera, ny haja, ny voninahitra dia ho anao irery ihany hatrany taloha mandrakizay. Andriamanitra rainay tsara indrindra Andriamanitra. Misaotra anao izay no ity andro mahafinaritra izy nomenao anay ity. Misaotra satria tsy nerinay na nytanjakay no nahatongavanay teo amin'izao tempolonao izao. Fa kosa ny voninahitrao sy ny fanambinanao anay. Mangataka izay ankehitriny mba hamelanao ny elokay, mamindrafo aminay ary aoka mba ho voasasa adio izahay. Amin'ity sabata ity dia mino izahay fa amaly ny fangatana sy ny fanindrinay ianao. Mangataka aminao ary izay ankehitriny ny mba hijerenao ny tsirairay avy aminay. Mino izahay fa ianao no hanatanteraka ny mahasoa sy mahatsara anay. Ankehitriny koa izay dia mangataka aminao ny hijerenao manokana ity firenena ity. Mino izahay fa ianao no anjaka ary anapaka hiasa amin'ireo mpitondra firenena maro isan-karazany ianao. Mangataka ihany koa izay ny mba hitantananao ireo mpitondra fivavahana manomboka any amin'ny conférence générale hatraty amin'ireo membre tsirairay avy. Tompo, maro ny fanirianay, mety misy manana tsy fahasalamana, ianao no anasitrana izany amin'ity sabata ity. Ianao koa Tompo no hatateraka ireo fikasana maro isan-karazany izay mety mahasoa anay. Dia tononay vavaka amin'ny anaranao Kristy mpamonjy. Amen. Fotoana anatanterantsika ny fampivavahana ho amin'ny fanatitra sy ampahafolony izao. Mialohan'izany no anomananao ao anatin'ny sekondra vitsy ny ampahafolony sy ny fanatitra. Aorian'izay kosa no anaovana ny vavaka mangina. Miaraka hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao indrindra noho ny nahafahanay manatanteraka izao fotoana lehibe izay
ifandraisanay aminao zao dia ny fanatanterahana ny ampafolony sy ny fanatitra ho anao aoka Andriamanitra mba anjakanao ny fiainanay idiranao ny fonay ary aoka ihany koa mba omenao fahendreny zay mba hitantananay ny vola mankarena izay omenao anay tonononay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy indrindra izany vavaka izany. Amen. Tena tian'Andriamanitra indrintsika ny anana fahendrena eo amin'ny fitantanana, ny fananana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika araka izay hita ao amin'ny ohabolana indrindra mantsy dia mampirisika antsika Jesosy ny amin'ny fahaizantsika mitantana ny vola sy ny arena sy ny fananantsika rehetra, eny fa na dia ny fotoana aza zava-dehibe amintsika ny anatanterantsika an'izany amin'ny fahendrena noho izany indrindra no ampirisihana antsika mba ahaizantsika mitantana izay rehetra ananantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra no anarantsika araka izay sitrapony. Mialohany ny anaovantsika ny fanatitra no anaovantsika izao vavaka izao. Jehovah Andriamanitra rainay ao, tianao ny anarahanay ny sitraponao ny amin'ny tokony ahaizanay mitantana izay rehetra nomenao mba ho anay eto amin'ity tany fandalovany ity. Misaotra ray fa tsapanay zany fitiavanao zany ary aoka ane zay mba ahitantana ahatsiaro mandrakariva izany tokony anarahanay ny sitraponao zany dia ny fahaizana mitantana izay fananana omena ho anay. Misaotra ray no ny amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Tonga ho afatratsika isika, andao ataotsika nira hoe oramamy.
Mifaly miara-batitaka izy rehetra indray tsatsy izao sabato izao. Fifaliana ho ahy mitondra tantara ho atika androany, fa melohan'izany dia andao isika hivavaka. Jesosy ao misaotra anay izay efa mbola afaka mihaino ny teninao. Ianao ihany ny ampilatsaka ny fanahy masina aminay tsirairay avy, ary hitoetra ao am-poninay ny teninao. Amen. Ny lohateny tantara hoentiko amintsika androany dia mitondra lohateny hoe ilay zazavavy kely mahay mizara. Sy Sofia dia ankizy vavikely 7 taona. Izy irery ihany ny zanaky dada sy neny. I dada dia miasa ao anaty orinasa iray, i neny kosa dia mpanjaitra ao an-trano ihany. Indray andro rakizy, nisy ramatoa iray niaraka tamin'ny zanany kely taona, tonga nandondona tao an-tokantramon'izy ireo. Mba omeo hanina izay re tompoko fa tena noana. Ity misy vola hoy i neny, hividananareo sakafo. Ity koa misy mofo hoy i Sofia. Mampalahelo izy ireo ry neny jereo fa rovotra be ny akanjony. Andao omeny akanjo sy lamba izy ireo sady efa betsaka ny tia hanaovantsika intsony. Andraseo ary aho fa aka akanjo ho anareo ao, hoy i neny. Rehefa lasa neny dia hoy Sofia tamin'izy mianaka, andao nareo hiara hivavaka miaraka aminay any amin'ny fiangonana Adventista isa-Sabata. Tsy nandamy izy mianaka ka tonga dia niara mivavaka tamin'izy ireo. Nandray azy ireo tsara mivavaka, lasa nazoto mivavaka izy ireo ka tonga foana isa-Sabata. Manao fanampiana ho azy ireo koa mivavaka ary niova ny fiainany. Taty aoriana dia nanolo-tena ho atao batisa ilay ramatoa ka vita batisa somatsara. Faliako izany Sofia fa niara mivavaka tamin'izy mianaka. Isika koa rakizy tokony ankizy tia mizara amin'ny hafa. Andeha ane jerentsika ny Matteo 5:25, Matteo 5:25. Ary amin'ny anaran'i Jesosy dia malo ny mpanjaka ka nao amin'ny hoe lazaiko aminareo ny marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amen. Mialohan'ny andrenefitsantsika ny afatra manaraka dia naraka hira iray isika. Tony de mandalo si misera navuku la lichazzi attaccano tena su ninu la zaina fawe tunga la faccia dei sonno tovia zaina sono faccia Tony de mandalo si misera navuku si attaccano tena su Affaiani lei non mani non suona della iarna daneggiani paradisa va uva si sensu si tuluku fenu hasa marambe marinazzi veni fuku sai chiuria non mangiare lei non mani non suona della iarna daneggiani paradisa va uva si sensu si tuluku fenu hasa marambe marinazzi veni fuku sai chiuria non mangiare
Jamita hamini ashi Kua veji kwetu fona Naiza misy anao Fanitany zavapona mojana Si huela hulay vonna Ity tany tsikity Fa tsy mahatehona Jamita hamini ashi Kua veji kwetu fona Naiza misy anao Fanitany zavapona mojana Hafayani Nainumani nwesonao Tela yanganishani Paradisa vauvao Sisi seju situluku Fenu hasa marambe Marina sireni fuku Sajikyuya na manje Hafayani Nainumani nwesonao Tela yanganishani Paradisa vauvao Sisi seju situluku Fenu hasa marambe Marina sireni fuku Sajikyuya na manje hiditra amin'ny afatra ho an'ny rehetra isika izao ary dia misaotra ny rahalahy kely teo izay mitondra ny afatra ho an'ny ankizy. Miloha izany dia manasa antsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Jehovah Andriamanitra tompo-tianay, raha andinika ny teninao izahay dia mangataka ny fanatrehany fanainao masina hitari-dalana ny amin'izany ka nampiaino na izaho izay hitondra ny teninao dia ny andray ny votsara indrindra avy aminao ka mpitombo ny filonay sy ny fanantenanay izao teny izay ambara izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araky ny vakin'ny anabavy teo tao amin'ny vaky teny fototra izay hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 4:7 ny andininy 9 sy 7 dia niafatry ny anjely telo izany izay mivaky toy izao. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny fehemahery hoe matahora n'Andriamanitra ka mio voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miokofy eo anoloan'izay nalaon'ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izay no vaky teny fototra entsika tamin'ny vakin'ny anabavy teo. Ka ny tenin'Andriamanitra izay voaboasana amintsika dia nampitonaina tamin'ny lohateny hoe izay nomen'Andriamanitra tsy tokony horavana. Izay nomen'Andriamanitra tsy tokony horavana. Raha miverina any amin'ny famoronana isika ka mamaky ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany ny 9:20 sy ny 7:20 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika morona olona tahaka ny endritsika araky ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina nikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Izay no namoronana antsika olombelona araka voalaza ny tenin'Andriamanitra. Inona zany no nomen'Andriamanitra voalohany indrindra ny olombelona? Lahy no foroniny dia nanao mivavy izy roy avy eo. Izany hoe zavatra nataon'Andriamanitra voalohany rehefa totosa tsara zany ny zavatra rehetra azahoan'ny olombelona miaina dia namorona ny olona izy, lahy sy vavy. Izany hoe any amin'ny Genesis toko 4 dia ny voaboasany fomba nanantanterahana izany. Ka raha mijery izany tsika eo amin'ny Genesis toko 4, ao amin'ny Genesis toko 4 rehefa vita ny zavatra rehetra dia misy teny toy izao. Ary andiny 7:20 ary Jehovah'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha rery lahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ao anatin'ny tantara io dia nampatalovina teo an'ny Adama ny zavatra rehetra ary izy no nameny anarana. Kanefa tsy hita izay sahaza azy dia hoe Andriamanitra hoe tsy tsara raha rery lahy anaovako vady
sahaza ho azy izy. Ary any amin'ny fa 420 izy ary noho izany ny lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny dia nofo ray ihany izy roa. Dikan'izany lasy vavy zany no filonin'Andriamanitra ho amin'ny zanak'olombelona ary irin'Andriamanitra ho tazomina hatramin'ny farany izany ary nazo tsodrano izy tamin'izany hoe maro fara sy mabetsaha. Fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra izany. Inona ny zavatra nisy? Io indrindra ny tian'ny satana korontanina satria Andriamanitra no nanome azy. Ka raha lasy vavy no namoronan'Andriamanitra ny olombelona mba hanana ny tokantrano zavaboary azy, neny ny biby dia voatazony hatramin'izao izany, rehefa lahy dia lahy, rehefa vavy dia vavy. Fa neny ny olombelona niova izany ka lasa zava-doza no mitranga no mihetraketraky satana, fa lasa misy ny fifanambadiany mitovy fananahana. Zavatra mampalahelo an'Andriamanitra izany satria tsy araky ny fikasany. Anka tsy tanteraka ilay hoe maro fara sy mihabetsaha. Dia inona ny zavatra misy? Lasa manangan-janaka ireny olona ireny. Rehefa tonga ny ampianarana nefa ilay zaza dia sahirana ilay zaza satria tsy mbo ray aman-dreny anazy na RAR na amin'ny natsika malagasy ny fanafezanteny hoe ray aman-dreny, RAR ihany anazy saingy ray aman-dray na reny aman-dreny satria tovy fananahana ny ao tokantrano. Mampalahelo izany toe-javatra izany ary nitotongana ny fiainan'ny zanak'olombelona vokatra izany zava-doza izay nisy teo amin'ny fiainana izany. Inona koa ny zavatra nomen'Andriamanitra ny olombelona kanefa noravan'ny satana? Dia hoe Jehova ao amin'ny Genesis 1 ihany 7:20 manao hoe, ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsamboa dia ho fihinanareo ireny. Zay zany dia mena koa zany ny sakafo. Inona indray nidiran'ny satana tsera tamin'ity sakafo ity? Sakafo tamin'izany dia zava-maniry mazava ho azy ary nanjaka tamin'izany ny olona izay noforon'Andriamanitra. Tao Edena nefa dia nisy voankazo ankiray nanaran'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana izay nananareo an'io izy Andriamanitra, ilay Jehova izay vavahantsika dia ho faty tokoa ianareo. Tonga tokoa ny fakam-panavy amin'ny satana ka dia nanotazany Eva izany voankazo voarara izany ary dia niditra teo amin'ity zao tontolo izao ity ny fahotana. Inona nataon'Andriamanitra ho fahamanany olana? Satria natsapany tanjaka ireto razam-bentsika voalohany ireto dia Andriamanitra ihany no nantsaitra fitafiana ho azy ireo satria raha nitady ny vahaolana ho azy izy ireo dia vahaolana vontsotavan'andro ihany satria ravina no nitapahana ary rehefa miaina ny andro dia ikaikona izany ravina izany. Fa rehefa Andriamanitra no nanjaitra vreko-hira ho azy ireo dia mitafy ara-dalàna izy ireo. Ao nefa hozy satana amin'izao vanim-potoana izao raha ny fahitantsika azy. Ny fitafian'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao ezahana faran'izay kely indrindra any ka anaty teny hoe seksi aza dia lasa ohatran'ny efa hoe teny malagasy ny fahinoantsika azy amin'izany fotoana izao ary fitotonganana ara-pitondran-tena ny vokatry izany toe-javatra izany. Izay ny amin'ny fitafiana kanefa iverinao amin'ilay hoe sakafo ihany isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, dia efa nomeko anareo ho toy ny zava-maitso izy rehetra. Satria izany rehefa tonga ny safodrano dia tsisy zava-maniry ny hohaniny reto zanak'Andriamanitra ireto. Inona ny vahaolana? Tsy maintsy hihinana nofom-biby izany ilay olombelona izay noren'Andriamanitra raha talohan'ny safodrano dia ny zava-maniry ny ihany no ny hohaniny. Dia haintsika tsara fa talohan'ny hidirana tao amin'ny samby fiara dia nampidirina ny biby rehetra ka ny biby madio dia 7 ny lahy 7 ny vavy, fa ny biby tsy madio kosa dia ray lahy ray vavy. Inona no antony? Tamin'ireo biby madio ireo no akany noava aly-mianaka ho atao fanatitra ho an'i Jehova. Ka rehefa tonga ny fotoana izay hinanan'izy ireo nofom-biby ihany koa dia amin'ireo biby madio ihany koa nomen'Andriamanitra ho an'izy ireo. Rehefa ny an-trano isika dia afaka mamaky ny Leviticus 2:10 sy ny Deutéronome 4:14 momba n'izay nieken'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona. Satana nefa dia nanana hevitra hafa ary nampidiriny izany ka lasa nihinan-kinam-pona ny taranak'olombelona. Ny ankizy kely rehefa atao hoe po iny na efa any am-bavany ataony ahoana alohany izay
fa tsy ateliny fa ny olo lehibe tatio ariana rehefa miten'Andriamanitra epo iny dia vao mainka ataoninona vao mainka ateliny indray ilay izy dia tonga koa ny fitotonganana tamin'ny endriny maro samihafa ary ny zava-doza dia tonga koa ny aretina maro samihafa manarakaraka izany ary amin'izao fotoana izao rehefa zava-manan'aina ka misy nofony dia saika ho an'ny olona avokoa kanefa tsy planin'Andriamanitra izany. Raha mivirana amin'ny Genesisy toko voalohany isika, rehefa vita zany Adama sy Eva, nitsofon-drano izy tamin'ny fanambadiana, nitsofon-drano izy tamin'izay hohaniny, nitsofon-drano koa izy tamin'ny asa aman-draharaha izay tokony ataony dia nitandrina sy ny asany saha. Fa ny andro manaraka atao amin'izay rehetrarehetra izay dia ny andro fitsaharana, nitsahatra Jehovah Andriamanitra. Izany hoe ny andro voalohany ny ainan'ny Adama sy Eva zany dia nandraisany tsodrano rehetra avy amin'Andriamanitra izay mitohy amin'ny taranaka faramandimby eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia ny andro manaraka an'izay tonga dia fitsaharana. Genesisy toko faharoa ny andininy voalohany. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ny andininy faharoa, ary tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa rehetra nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Dia nitsahatra Jehovah Andriamanitra ary dia nitsahatra niaraka tamin'ny ihany koa i Adama sy Eva tamin'izay fotoana izay. Inona nefa ny zavatra misy? Raha mamaky isika ny amin'ny Eksodosy toko 20 dia mahita ny namerenana ny vahoakan'Andriamanitra ny amin'izany fitsaharana izany ary dia nasa fotofotony taranak'olombelona nefa izany toe-javatra izany ary dia lasa andro hafa nitsaharan'ny olona amin'izao vanim-potoana izay misy antsika izao ary iarahantsika mahita sy iarahantsika malala izany. Andriamanitra nefa dia tia hamerina ny olona amin'ilay fitsaharana izay nitsaharana tany amin'ny Genesisy ary hitsaharana mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary ny tena marina dia i fitsaharana io dia nitsakitsahan'ny Satana. Satria raha mamaky ilay Apokalipsy 7:10 teo isika, ilay miteny hoe hotoriana fokom-pirenena sy ny samy sy ny olombelona rehetra, dia miteny izy hoe ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Inona dikan'izany? Any amin'ny Apokalipsy izy dia mamerina antsika any amin'ilay famoronana izay namoronana ity zao tontolo izao izay misy antsika ity. Ny zava-misy anefa dia ny lavin'ny olona izany ary tonga ireo fitotonganana ara-panahy, fitotonganana ara-pitondratena, fitotonganana any amin'ny fiarahamonina ary dia manjaka ny zavatra ratsy maro samihafa. Raha dinihana tamin'ny andro Noa ka dinihana ny amin'ny androntsika izao dia tsy mifanalavitra ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia midika izany fa ho faranana tantaran'ity tany ity raha zavatra izao no mitohy ary tsy eken'Andriamanitra ny anjakan'ny ratsy mandrakizay fa tsy maintsy misy ny fotoana izay amin'ny ranan'Andriamanitra izany fotoana izany. Ireo ihany ny ampahany vitsivitsy izay nentina tamintsika ny amin'ny atao hoe zavatra tonga lafatra natolotr'Andriamanitra ny olona. Voalohany resana tamintsika teo dia ny amin'ny fanambadiana. Mbola tsy nisoratana tany amin'ny Genesisy 20 momba izany didifolo izany dia efa any dia efa napetraka fahalahy ray vavy ray. Efa mena tany amin'ny famorona ihany koa, reto ny sakafo hoaninareo. Kanefa rehefa lavy tamin'ny fahotana ny zanak'olombelona, reto koa indray no hoaninareo dia ny biby madio. Fanomezana manaraka izay men'Andriamanitra antsika, rehefa nitanjaka ny olombelona dia izy no nanafy antsika ary mitafy ara-dalàna sy araka ny tokony ho izy. Ny zavatra misy nefany dia nakelezina ary akelezina hatrany izany fitafy izany ary raha tsy mitandrina ara-talombelona dia ho lasa lamaody mihitsy ny tsy mitafy tsony raha mbola mitohy izao fiainana izao. Ary ny faran'izay niresana tamintsika teo dia men'Andriamanitra koa ny andro anankiray, nataony hitsahara ny zanany, nataony hitsahara ny vahoakany, tsy hakanavaka manerana izao tontolo izao, tsy ho ana firenena ray na ho ana tokom-pivavahana ray fa ho an'ny olombelona rehetra. Kanefa ihany koa tsy manaraka izany ny olona. Inona ny zavatra misy vokatra rehetrarehetra izany? Ilay Satana izay mahafantatra amin'ny atsipriany izany zavatra rehetra izany dia miezaka ny andrava izany ka hahatonga ny olona eo ambany valany sy eo ambany vahoany. Ny rariana amintsika ary fandiriana lehibe indrindra dia isika menakavy ny anaraka izay nomen'Andriamanitra ary hijoro amin'izany mandra-piaviny eny andao ny lanitra ka handova ilay fiainana mandrakizay. Amen.
Isorantsika Andriamanitra tamin'izay afatra noentina tamintsika izay. Ho famaranantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira fa 720 Ny hira fa 720. Rirenay masina sy tsara indrindra nandre ny afatra tamin'izay filamatra indrindra tianao iainanay ny ianao tamin'ny ity maraina ity koa mangataka izay tompo malala mba hitoafa-toetra tamin'izay nametrahanao izanak'olombelona tany amin'ny fiandohana ary tsy hiala aminao fa hifikitra aminao ilay tompoandriamanitra mpanjakanay koa raha isaraketo izay amin'ity fotoana ity ilay fitiavanao ampy mizarany mombanay tsirairay avy ary ilay fiadanana izay notrononao an'ny voakanao fa izay ny hotononao koa amin'izao vahoakanao izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.